tiantsika ty dia tsika fitorinan'ny filazantsara rano fotsiny miaraka amin'ny fimpifimana ny fimbonan'ny mpitory filazantsara eto Madagasikara miaraka amin'ny mission SOS zay tarihan'ny évangéliste Johannes Amilzeb manomboka amin'ny alarobia fa 20 ny volana zona ho avy zao 20, 20, 13, 14, 15 jona mandritry ny 5 andro misesy ny fitorian'ny filazantsara. Ty fotoana ty dia manomboka amin'ny 20 ny volana jona alarobia zao hatramin'ny alahady 21 au 25 juin zany ao amin'ny stade l'alarobia amin'ny ora sasany tolakandro amin'ny stade l'alarobia. Ty fotoana ty zany isan'andro isaky ny tolakandro zany manomboka amin'ny alarobia zao 21 hatramin'ny 25 dia ny hoe mampiavaka ny zavatra ray matoa miavaka atian'ny sehatra ny fitorian'ny filazantsara sy ny fidirana rehefa eo ny fananten'Andriamanitra dia miavaka foana ny fotoana ary anay ny zavatra tena sarobidy aminay indrindra dia ny fananten'Andriamanitra ny fotoana fa rehefa eo ny fananten'Andriamanitra dia miavaka ny fotoana famantarana sy fahagagana ny dikan'izany dia zao izy hoe zao fotsiny raha misokatra ny fon'ny olona fa tsy mieritreritra hoe vahiny vazaha eo malagasy fa raha misokatra ny fon'ny olona vonina handray ny filazantsara handray fanasitranana dia afaka manasitrana ny malagasy Andriamanitra na ny fanahany na ny fiainany zay fotsiny izy dia ny mampiavaka azy zany dia ny fiderana ny vavaka ny toroteny zay mampiavaka ny fotoana io. Ny andrasanay dia ny vahoaka malagasy no andrasana ny fonony malagasy no andrasana satria mahita izahay nikasihan'ny tompo manokana ny mission SOS mba ho tonga eto Madagasikara anambara fa velona Jesosy, anambara fa tsy miova Jesosy, anambara fa manafaka Jesosy ary milan'izany fanafahany zany Madagasikara. Resaka social dia zao tena ny fondro zareo tena fitiavana mihitsy ilay izy satria hitanareo mientana tokony hoe mientany rehefa mandeha avion dia manana ny lanja lentanao zany ianao dia imientany zareo iny mitondra ny fanomezana mba homena ny malagasy ny fimpifimana ny fiombonan'ny mpitory filazantsara eto Madagasikara no mendraikitra indray ny fizarana an'ireo fanomezana ireo ho an'ny olona izay mety sahirana zany any anatin'ny fiangonana rehetrarehetra.